Fanamasina ataovy tanteraka aminazy sitraponao ny anty sandraty feonao any vavantsika tompo misotranao zay ary mbola fany mametraka ny fotoana ampelantananao ny zavatra rehetra orenesina eto fanamasina anao misy mety anao hiasa anao ampianatra jereo tompo reo zay anaty mahary jereo reo zay manena ona jereo tompo zay mangalo atsatra moka ny hafinao androany antegna reo karazana fanaratsy anapatapaka ny zioka rehetra ny zavatra tsy manjary rehetra napetraka devoly amin'ny fiainan'ny olona moka olesany androany tompo ampianaro zay mba hay andre ny teninao ampianaro koa zay mba hay teny zay nilazainao taminay misaotra tompo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mahazo toerana antsika jiaby miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa ndraiky anao miaribariva mahafinaritra be ity sorantsika betsaka ny tanora zokiny mitondra antsika tagnatin'izay fiderana zay reo mody jerivanao zokiny fa mbola vita manafana lanonana mihitsy dia ankasitrahantsika manokana zareo miarahaba antsika rehetrarehetra tonga soa amin'ity hariva ity dia miarahaba anao koa raha sendra sambany anao tonga keto tompo anehitahy anao eto moa zany roany mba misy erana bavy zay mba asaintsika mba hijoro vavolombelo izy ka mba akao izy mba asaintsika hitsangana vetivety mba nanaovan'Andriamanitra sy mahagaga izy mba meriny voninahitro an'Andriamanitra izy ka mbo anaty lelakoa izy bavandroso anao mba hijoro vavolombelo amen na mba volaninao keto amaranao izay nataon'i Jesosy taminao talitompotsika rehetra ansy anarako nananaretina efa ela be tanaty kibo d'ailleurs za tsy dia mandeha aty fa manaraka en ligne foana tsy tapaka manaraka an'le en ligne fa nanaovan'i Jesosy asa mahagaga rehefa nanao contrôle omaly tsisy problème manaraka atsika trany ny fahasoavana amen. Izy zany magnaraka an'ireny vidéo antsika ireto nisy arety nilazain'ny dokotera tagnaty kibonazy dia rehefa nivavahana eto za moa tsy mahafantatra izao n'olo marary magnaraka antsika anligne fa zay le izy dia rehefa nandray izy tagnatin'le izy dia sitrany tompo anao raha tonga eto mba mailo tsara anao fa misy anjara sahaza ho anao satria na ny olona tsy tonga eto raha mandray indrindra fa anao présent eto isanandro tahin'Andriamanitra renao dia ny zavatra horesantsika androany dia hoe tandremo ny fiainonao sy ny zavatra teneninao fa misy fiantraikany betsaka amin'ny fiainantsika reo teloka anankiroa reo izany hoe aoka mba tsy ny zavatra rehetrarehetra mandalo amin'ny sofonao iny dia raisinao da mba fidifidigna ihany zany riavana ny zavatra tandrignesa ary misy karazana fiainana karazana zavatra tonga mba andeha andrava ny fononao fotsiny ohatra fotsiny zao ohatra hoe rehefa hitany devoly anao mahery dia atao maharegny raha mahakivy anao no or nefa atsika diso libre loatra ny fotsika diso libre loatra ny sofotsika dia lasa tia miaino n'importe quoi raha jiaby ny sasany ary voolo maresaka ino misy hitanao na io telefone io ara misy moa karazan'olo ohatra miantso anao izy dia adimony manapaka an'izy aminazy miriatraky fondra dia tiatsika enona ino raha volana matetika agnatin'izy regny misy zavatra mandratra anao mety possible izy après niantso anao iny nifosafosanao izy mahafadendiananao izy viavy karan'izay mahono lehilahy karan'izao ianao nefa navelanao midagnaka ty izy rehefa vita ny appel ataonao amin'olona vono malaky raha tsy terara fo zarony izy satria zay fa mbola zany tenin'Andriamanitra mihitsy tandremo izy mifonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony hitandrema izany hoe mba mila mitandrina ianao mba tsy zavatra jiaby eo ampalahelo anao dao
Satria ny olombelona ny relasina bavy manana spécialité miatsara velatsia. Mody mahay mikoragna be aminao iny nefa possible mety mankalana. Mody mahay miresaka be aminao iny mety nefa anao tegna atsanga no fahavalo mihitsy amin'ny fiainana. Dia raha tsy mitandrina ianao, avelanao libre be ny fonao, possible misy olona tonga dia andratranao fotsiny. Ohatrany mety avy nagnantso anao par téléphone nao izy. Ianao nefa tsy nitapahanao izy fa navelanao nanetika. Misy sandrefana zavatra zay tsy tokony ampisy problème amin'ny fiainantsika fa noho tsy fitandremantsika dia mivadika problème grave. Misy ane karazan'olona misara-panambadiana mihitsy amin'ny raha karahan'ireny. Ohatra, nagnantso an'ilay ramoseny izy, na nagnantso an'ilay madamany izy. Dia mety adigno an'ilay olona namono an'ilay téléphone. Dia mety tsy haiko misy koragna nandeha tao. Mety nisy resaka nandeha tao. Iny no nivadika ady zay tsy hay nitsabogna tsony ny afara tamin'ny fisaram-panambadiana. Satria devoly amin'izao andro faran'izao mitady fomba rehetrarehetra ahafahany mandrava fiainananao, manimba anao, manapotika anao. Dia anjarantsika zany miamby. Zay mahatonga Baiboly tena miambenao izy fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha mirindrina tahaka ny liona mierina ary mitady tsy arapa. Azotsika ve zany? Ka eo zany ny zavatra ho resafanao androany makasika le hoe fiainona sy zavatra tenenina. Zany hoe hiditra kely tsika amin'ny atao hoe divinité. Iresaka le hoe mahandriamanitra n'Andriamanitra. Somary lalandalana kely nefa mora azo resaka niany. Hitanao raha ny sainao fotsiny tsy ampy hoentinao mahalala n'Andriamanitra. Raha ny fomba fisainana foana zany tsy ampy afantaranao n'Andriamanitra. Fa ny fanahinao no afaka afantaranao n'Andriamanitra. Zany hoe ao amin'ny monde spirituel. Zany hoe tsy agny amin'ny saina zany no ahafahantsika mahatakatra tenan'Andriamanitra voalohany. Nareo ty tenan'Andriamanitra ty tsy amin'ny saina ao no ahafahana mahatakatra azy voalohany fa agny amin'ny fanahy. Dia mila hoentinao ambavaka isana misanandro ny fanahinao. Misy raha mitetega vatiko. Inga. Inja misy. Teteo. Dia hokoragnitsika eto androany zany makasika an'izay zavatra zay hoe mahandriamanitra n'Andriamanitra. Ary jerevantsika koa hoe zovomantsika reo. Mila fantanao fotsiny zay dia ho fehezinao amin'izay ny zavatra rehetra. Mila hainao zany hoe karakory mo'Andriamanitra. Mila hainao hoe karakory ianao par rapport amin'Andriamanitra. Amen. Zay le divinité, ny mahandriamanitra n'Andriamanitra. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahadimy. Raha niaraka aminao Baibolinao mba sokafo. Le tsy manana Baiboly misy location zay avelana. Telo alina. Dia mirava avy eo izy atery. Tesaloniana voalohany toko fahadimy. Andininy fahatelo amby roapolo. Tesaloniana voalohany toko fahadimy. Andininy fahatelo amby roapolo. Zay mivako toy izao manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samby ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fananareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiadian'i Jesosy Kristy tompontsika. Averiko vaky. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samby ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fananareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiadian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Eto ny tenan'Andriamanitra dia mampiseho fa mizara telo antsika olombelona. Inao ny raha arovana voalohany fanahy, vakeo aina, dia vakeo ny tenantsika vatana. Donc zany ianao zany ohatrany hoe ianao rery io fa raha tena jerevana ianao misy fanahy anatinao ao, misy natsoina hoe aina, iny antsoina amin'ny teny frantsay hoe âme, dia misy koa le hoe vatana. Dia ohatrohatran'izay ihany raha nasina bavy le hoe telo zay iray.
Benaben'olo magnantena rehefa tonga an-danitra ao izy dia ahita sezana fiteny rony amin'ny Jesosy. Tiany ny fanahy masina, tiany Andriamanitra. Non, tsika nanjay. Karaha toa anao izy. Tsika ve zany? Anao zany zao misy saina, misy vatana, misy fanahy. Da iny tompo atsika. Le Andriamanitra vatana zao le tonga taty amintsika. Misy eo tamin'endrika Jesosy Kristy. Azo fa le Andriamanitra fanahy mbola tany. Dia amin'izao kely le fanahy masina ndraiky alefa ty ndraiky. Da iny tompony ianao. Andeha zaho Jesosy fa irahako aty aminareo leo izy ny fanahy. Somary resaka raha lalingalina iny atsika mora azo amin'ilay izy rehefa tegna vonona tsara. Mila azotsika fa ny vatana, i corps io zany, ty vatantsika ty zany. I vatana dia trano ipetrahan'ny ainao sy ny fanahy. Dia ny vatana, trano ipetrahana. Karazana karakasin-draha. Zay mahatonga an'izy io rehefa alàna amin'ny olo iny ainy, tsisy raha vita ny vatana. Raha vao alàna amin'ny olo iny fanahy, fa eo i vatana. Karaha zany izy raha zavaigna amin'ny teny tsotra. Ary ny antsoiny Baiboly ny vatantsika dia hoe trano lay. Izy koa vakinao Baiboly, ty trano lay mora simba ity trano lay. Trano lay zany raha manjara vilany, manjara oro, manjara findrafindra, trano lay. Donc zany ny vatana dia trano. Ka amin'ny fotoana alain'Andriamanitra avy ao anaty vatanao ny fanahinao dia lasa immortel le fanahy. Zay mahatonga tsy olombelona tsy mety mahafa-po zany amina fiainana. Satria misy zavatra immortel ao. Misy zavatra éternel, maharitra mandrakizay. Nanao keo zao raha vonazy kiraro raiky dia azo kiraro faharoa. Raha vonao keo nahazo lamba anankiray dia azo fahatelo. Misy zavatra tsy mety afa-po zany anaty ao. Ianao manomboka amina fahazazana, zaza, vidiananao dôla, kilalao. Tiany zaza ny dôla zay. Raha vao zaza vidiananao kilalao. Ny atokavany kilalao iny an-trano no ela. Dia vidianana kilalao hafa koa izy. Ty atrany amin'ny fahazazana zany dia misy zavatra mantsapa tsy mety afa-po zany ao anaty. Ataontsika entre parenthèse moa zay. Ary io fanahintsika io dia mikambana miantsena hoe aina. Le fanahy zany mikambana mety hoe aina na hoe amina. Zany hoe fanahy misy ainatsika napetraka anatina vatana. Atsika io zany. Anao izy an'izao. Fanahy misy ainanao napetraka anatina vatana. Eo aloha zany mila vatanao zay. Dia ireo zavatra ireo no mila ainao magnavaka anazy. Tsy mety zany revana anao raha hoe mpivavaka dia ara-panahy be anao. Fa tsy mba vitanao mikarakara ny vatananao. Tsy vitanao mikarakara ny ainao. Ireo zavatra anankitelo ireo nefa samby amin'ny raha tabiavina. Asantsika izy. Dia zay mahatonga misy karazan'olo raha vao tafiditra amina fivavahana vao mahay ndraiky izy sahira. Vao mahay izy lasa nalotoloto hoe, vao mahay izy lasa tegna hoe tsy hainao fomba hitenenana anazy. Ny antony ny fantoka tany amin'ilay fanahy izy fa adinony fa misy aina koa ary misy vatana mila karakaraina. Dia zay matetika resako hoe mila équilibrenao reo amin'ny fiainanao andavanandro. Le équilibrenao reo. Fa tsy hoe zava izy nefa mpivavaka e. Nefa zanakanao mety mbola te zatily. Zany fa mpivavaka e. Or nefa radionao fa na mpivavaka io anao misy aina miaraka aminao. Agnatin'ny atao hoe aina io misy atao hoe fihetsem-po, safidy, sitrapo. Agnatin'io aina io daholo zay mitambatra. Fitadidinao agnatin'ny ainanao koa izy no miafina. Mila azotsika fa ny vatana zao tena dia trano mipetrahana. Ka ao anatin'ny aina, anatin'ilay aina no misy ny sainao. Atsika zany misy saina amin'ny alalan'ny aminatsika aina. Anatin'izy koa misy ny sitraponao. Zavatra tianao atao zany anatin'ny ainao daholo izy miafina. Anatin'izy koa misy ny
fihetseham-po, le émotion. Agnatiny koa misy ny safidina ny soa. Ny afahanao manana safidy hoe zaranga tsy mena ny anahy fa bleu. Any ananga tsy bleu fa rose ohatra. Ao amin'le aina iny mipetraka. Hitanao zao raha mamaky bokin'ny Luka toko 4:20 misy tantaran'ny Lazarosy sy le mpanan-karena. Bakeo baibolinao fa misy zany amin'ny Luka 16. Rehefa maty le mpanan-karena, maty koa i Abraham. Izy le mpanan-karena matsy amin'ny Abraham hoe ry Abraham araiko mba irao le ozy Lazarosy. Izy amin'io nefa le fa maty vatana anazy possible efa nalevy. Fa question mipetraka mbola mahatadidika ny olona na efa miala anaty vatana raha mifanahy. Ny antony ny fitadidinao tsy miala zany. Ny minitra anao io maty. Aza misy akatokato ane zany. Fantanao daholo ny olo magnodidina anao keo. Hitanao hoe io ry ame magnino anao fo gato magnino la io loty mitomany. Fa anao fa tsy afaka mikasika anjaretsy olo na dia te kasika anjare karan'izao tsy afaka mandeha magnatony jaretsy olo. Fa ny fitadidinao mbola mipetraka tsara. Le ty mpanan-karena amin'ny bokin'ny Luka 16 ty dia niteny mihitsy izy hoe ry Abraham araiko izy mba irao re Lazarosy. Fa zany mbola tadidiny tsara na i Abraham na i Lazarosy. Lazarosy tamin'io mbola velony. Tainy tompony ianao. Ao zany misy le tantaran'ny Lazarosy le mpanan-karena. Rehefa maty izy dia mbola natadidy fa mbola any Lazarosy mbola existe. Zany hoe ao anatin'ny saina nefa no entsika mitadidy zavatra. Donc zany ny sainao tsy miara-maty amin'ny vatanao fa mikambana amin'ny fananao. Tain'Andriamanitra ny ianao. Alleluia. Satria ny fanahy sy ny aina reo tsy afaka misaraka reo. Ny fanahy sy ny aina. Nazaveko anao teo agnatina ainao misy ny saina, misy ny sitrapo, ary misy ny fihetseham-po, misy ny safidy. Mazava kam'izay. No, mino zao fa tsy zavatra safotra karina be hoe pastera. Zay teo ray dosinao kaiza. Aketo fa matsika ny aina. Bakeo ny Genesis toko voalohany andiny fahina amby roapolo. Genesis toko voalohany andiny fahina amby roapolo. Raha vakitsika ndray nefa io dia hoe andetsika zay anamboatra olona tahaky ny endritsika, araka ny tarentsika. Davinao izy anjaka, anapaka. Teo zany ny Genesis toko voalohany andiny fahina amby roapolo. Dia raha jerevanao nefa amin'ny toko faharoa, Genesis toko faharoa, dia nanamboatra olona Andriamanitra. Dia ndraindray tsy metraka question hoe fangahy nanamboatra olona fanondronindray Andriamanitra ohatra. Genesis toko voalohany andiny fahina amby roapolo izy nanamboatra. Ary Andriamanitra ozy nilaza hoe amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahina amby roapolo netsika nanamboatra olona tahaky ny endritsika araka ny tarentsika. Ary amin'ny toko faharoa andiny fahafito nalain'Andriamanitra andreo ny tany io dia nivolavolaina dia nasiany fofonaina ao mitambavahorona dia lasa fanahy manana aina ny olona. Dia raha ohatra anao zany tsy tena mandinika tsara izy hoe milona nanamboatra. Deuxième fois n'Andriamanitra nanamboatra olona ve io ozinao. Or tsy zay le izy. Ny tegna marina le tao amin'ny Genesis toko voalohany fanahy namboarana tao. Itanao? Fanahy namboarana tao. Fa le ao Genesis toko faharoa vatana ny namboarana tany nalaina. Donc zany ny fanahinao dia zavatra efa nisy mialohan'ny vatananao. Asanao zany. Ny fanahinao zavatra efa niexista. Zany mahatonga ny bokin'ny Jeremia nilaza Andriamanitra mantsy Jeremia hoe fony mbola tsy aro izao tontolo izao dia efa fantako. Donc zany mbola tsy niexista bikornao vatananao dia efa nisy fanahinao tao. Fa amin'ny anao miala aketo izy vao tegna fantanotrana. Satria aherina amin'ny tanànanao dia voilà. Tonga ozy anao. Dia tadidinao daholo hatramin'ny poketrinao ndray. Poketra anazy io napetrako akato. Poketra ny lanitra io. Tain'Andriamanitra ny anao. Dia zany zavatra zany lasa nabavy no mahatonga ny devoly amin'izao ny faran'izao mitsikotsikotra olo jiaby mbo hiditra anatina fahotana mbora amin'izay anao tsy mahita n'le placenao tsara be atsoaty. Tsika ve zany? Stombony mihitsy anao ataon'izay raha jiaby jiaby avarinanao. Ataon'izay zavatra jiaby jiaby afa taraiky anao ampitany ity.
Eritreritranao fa eto le tegna izy. Or nefa ty vatagna ty ihany no mandalo eto. Fa misy fanahy agnatinao ao miaraka amina aina zay maharitra mandrakizay. Ireo nefa zavatra roa mifanohitra. Ty vatagna ty raha tadiavina raha mifalifaly anazy ihany. Raha metimety ohatra hoe mba patipataya hely. Tipsa kely. Sy ny namany sy ny namany. Fa le fanahy nefa misy zavatra maharitra mandrakizay ao. Io zavatra maharitra mandrakizay nefa tsy hita maso hoe io. Ny zavatra hitanao maso amizao dia ety amizao tontolo zao. Ny zavatra hitanao magnodidina anao sy namany. Fa iny tompo ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fafito vaky tsara ny Baiboly fa teto izy vao nagnamboatra vatana. Ka ny fanahintsika no nitsofon'Andriamanitra rano hoe maro fara miabetsaha ary mameno ny tany. Raha tegna dininao no tenin'Andriamanitra. Ny fanahinao izy nitsofona rano. Fa anao raha mba hiteraka ohatra ny bito ary tsy mafeno tany. Sorana ndraiky rehefa nataonao. Fa io tsy mafeno tany zany. Azonao izy. Donc zany atsika tokony ho maro ara-panahy. Misy fahamarona ny fanahy. Tokony hiabetsaka ara-panahy. Tokony hameno ny tany ara-panahy. Tegna ny mba ho pakatrinao raha tiako volana. Alleluia. Mba imagineo ngena mba hiteraka isam-bolana anao. Mbola misy tanagna malalaka fo manapatonga folo-poena. Ohatsy. Zany zavatra tsy possible. Mba hoentiko agnazavana rafitra. Dikan'izany raha lasana vavy. Eno tsara. Ny fomba hoentinao midomina ny zavatra rehetra eto ambony tany ity dia avy any anaty loha, avy any amin'ny fanahinao. Amina monde spirituel. Question apetrako aminao. Aiza ho aiza ny force anao spirituel? Raha vatananao ndray no hitako anao boatraboatra. Fa fanahinao ve mba boatra? Ny fanahinao ve mba misy zavatra ve ao? Fa be da be n'olona poakaty ara-panahy. Tsisy zavatra mihitsy izy amin'ny tontolon'ny fanahy. Tsisy zavatra fantany amin'ny fanahy zany fa raha ara-nofo be izy zany. Calcule là, je m'attends 25 000 plus 75 égale à 100. Ah, pas ma bise. En ma hora eu jogo, ma quecha, bazar kip, se demandei de tela. Quando eu quero jogo, tu demandei bem calcule lá. Tá em tudo não. Ka ni afana mitumbu manzaka mzavatra rehetra tsy avy mivatatsika fa avy mifanatsika. Zany izy amporosiko anao foana isan'andro. Latsinainy anao saiko tonga keto. Talata anao saiko tonga keto. Lakamisy anao saiko tonga keto. Sasany anao kamo tsy efa izy tsy mandeha. Za iny vereo tsy mbo reraka koa fo. Raha nony avy aminao dia tsy maintsy mitsangana keto. Mba mariny. Raha mba nasainy safidy zany dia mba taminako zakay mba famboana mba nifandrama. Tsy leleza dia mikomandy amin'ny madame pomme frite. Steak. Zany raha tokony atao tena mileraka. Fa nony avy aminao mba tsy mipetraka mihitsy. Avy ary tonga dia korotoko mandeha mitradiko. Mba niny mba hasony ara-panahy. Fa maro nefa raha n'olona tsy mamahitany zany valeran'ny zany zavatra zany. Ino raha ataony zany, io 5 000 anato tsy tonga aiko niany. Atao kely 5 000. Tsy any amin'ny 5 000 anao mihitsy lera. Da iny Jesosy aninao. Dia zay mahatonga Baiboly milaza tahaka ny anambinana ny fananareo ihany no anambinana ny vatana. Raha vo ambinina ra-panahy n'olona raiky, ambinina daholo zavatra rehetra mombana. Fa anao ihany zany zao afaka mitsakotsako mandinika hoe eranaiza manahoana niveau spirituel anao. Avy ao ny zavatra rehetra no miaina. Atraiza ny finoanao an'Andriamanitra. Atraiza ny fahafahanao midomina amin'ny ara-panahy. Ta iny Jesosy anina.
rehefa mahery ny fanahinao dia vitanao midomina ny zavatra rehetra. Tain'i Jesosy ianao. Dinio tsara fa tahaka n'Andriamanitra isika. Izy koa mivolaniko anao teo hoe beta be ho no diso fanantenana ndray andro teo amin'ny tany izy hoe ala karaha raiky foana sy izy aketo aizy ny Jesosy aizy ny fanahy masina aizy ny Andriamanitra zay le trinité masina telo zay nazaveko anao teo tamin'ny Baiboly fa tsika dia manana fanahy manana aina manana vatana arovana avokoa ny ozy ny fanahinareo ny ainareo ny vatanareo. Efa nidetaheko izy teo fa tsy amerina n'intsodra fa magnarahany direct anao marina karan'izay le izy zava-panahy zany revana le izy. Dinio tsara fa tahaka n'Andriamanitsika ary araka ny tarehy. Azonao io le tarehy io endrika Andriamanitra io miteny Hébreu hoe mamlanka mamlanka dika hoe mamlanka dia hoe pouvoir royal fahefana mampanjaka zay hoe tahaka ny endriny araka ny tarehy. So dia misy taratra ndraiky dia zareo karaha tany mormide tsy hitovy amin'ny vatakoromanao mihitsy vatakoromanao. Donc tsisy dirina pôzy ivelany io resaky toko fa zava-panany resany ety. Ary Andriamanitra tsy vovoka fa fanahy. Ao tsara amin'izay. Raha vakinao Baiboly ao Genesis toko fahatelo dia voalaza fa nanota i Adama. Nanino ny Adama? Nanota i Adama. Ary voalazan'ny Baiboly fa i Adama no nanota fa tsy miteny mihitsy ny Baiboly hoe i Eva nanota. Azonareo tsara be zany? I Adama no nanota fa tsy Eva. Ny amiko dia satria tamin'ny fotoan'Andriamanitra nananatra ny Adama niteny tamin'ny Adama tandremo misy hazo anankiray voany saha tsy azo hoany fa amin'ny andro inananao azy dia ho faty ianao. I Adama no nafaparany tamin'iny mbola tsisy Eva teo. Asazonareo izy? Ya, tsisy zegny afaka zegny nareo afaka. Afaka agnaty zay ozy biavy izy. Tain'ny tompony ianao. Tamin'ny fotoan'Andriamanitra nananatra ny Adama mbola tsy teo Eva. Amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahinambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo misy an'izay. Genèse 2:16 à 17. Mbola tsy nisy Eva teto fa i Adama irery ihany. Amin'ny Genèse 2:16-17. Vakio ngeny jereko tsara. Ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovahandriamanitra nandidy an-draha lehilahy. Sisy resaka raha vehivavy mety teto. Awa. Ary Jehovahandriamanitra ozy nandidy an-draha lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra ao amin'ny saha dia azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro hinananao izany dia ho faty tokoa ianao. Izy tsy miteny ho faty tokoa ianareo. Tain'ny tompo ianao. Efa tary amin'ny andininy fa 7 jereko hoe amin'ny andininy fa 7 Genèse 2:18 tany Andriamanitra vao miteny hoe ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy dia anaovana vady sahaza ho azy. Efa prêle les conversations fagnanarana fanitsina condition jiaby teo vao nanamboatra Eva Andriamanitra. Tain'ny tompony ianao. Noho izany raha arahana amina étude par herméneutique na étude biblique dia Eva vao fitaka fa i Adama nanota. Tain'ny tompo ianao. Somary mampidiry ny elimelatra Baiboly zany ianao niany. Ansotriny koa lazy fainao niany. Ny zavatra mila azontsika dia ity ny bokyny Genesis. Anao zany raha mamaky Genesis io ny tegna marina tsy toerana io fa resaka tontolo ara-panahy monde spirituel. Anao zany mandinika ny livre de Genèse tsy toerana raha le hitady anao taiza anao ty fivoany saty sasanao zao magnano imagination Madagasikara etiny ao saedena io sa hoe eny hofantanao foa izy rehefa tonga mitolo mifanana. Fa ny bokyny Genesis tsy toerana fa monde spirituel. Engany mba ho fantanao zany.
Alléluia. Ramdier zany Genesis jiaby io tsy toerana io fa monde spirituel io. Le voninkazo vonisay io tsy resaka hazo hoe litsi na dimirirana na vondroy na tsy haiko hazo malaza aminareo any. Sapoety io. Tsy resaka raha karan'ireny. Mety malala sapoety mihitsy le rahalao. Le hazo vonisay zany. Fa ao anaty Baiboly atsika olombelona dia hoarin'Andriamanitra amina hazo. Bakeo Salamo voalohany 1:7. Miresaka izy hoe hazo. Salamo voalohany 1:7. Ezekiel 7:30. Mbola miresaka ihany hoe 7:20 zafady Ezekiel 47. Mbola miresaka hoe hazo. Zany hoe hazo zany dia milaza personnage anankiray. Milaza personne. Zareo ve zany? Raha vao Baiboly miteny hoe hazo dia teny izy hoe personne. Donc zany ny personne égale hazo. Dia revo le lajamba rehefa nentin'Andriamanitra mivoaka, nentin' Jesosy mivoaka, dia ahoana iny hitanao? Mahita olona mandehandeha zaho izy nefa ohatran'ny hazo ny fahitako azy. Zareo ve zany? Ia, ohatran'izay zany izy. Ny hazo rehetra tao amin'ny toerana io dia Andriamanitra no namorona anazy. Mba imagineo nge zany ianao namboly fleur tamin'ny lakorona reto dia nataovanao araiky ndraiky ny mahafaty. Tarenina reky ny iazo raiky namboleko mary le fenêtre mahafaty e. Anao hoe magnano an'izany? Alevolevono moa nge zany hoe dia raha tsy fanahy mafy doko Zanahary tany dia nataovana raiky mahafaty ndraiky tao. Ozy ny sasany ho an'ilay tsy mandinika Baiboly. Andriamanitra no namorona ny hazo rehetra dia sanatria hoe dia ity hazo anankiray ity natao mba hampanota ny olombelona. Ny valiny dia tia tsy resaka hazo le izy. Taindoko anenao. Ny bokin'ny Jakoba toko voalohany 1:7 dia milaza fa Andriamanitra tsy mba mankafana olona. Vakio amin'ny bokin'ny Jakoba toko voalohany 1:7. Tsy izy any avana io hazo ka vonisay io fa i Satana. Regninao ve raha volaniko zany? Sasany moa mamorona ndraiky raha voalelao misy raha mibontsona ketony dia mbola hipomme d'Adam zany izy io. Mbola mirekitra ely e. Vao mahita raha na misy pomme d'Adam ma? Tsy azo le izy. Tsy hoe misy sapoety zany raha tsy sapoety le izy. Fa tena ide voly izy io Satana. Nazaveko anao tariany voalohany fa ny hazo dia mirepresente olona. Vakio tsara fa ozy Andriamanitra hoe aza mihinana ny voa avy aminy ianao. Osonareo? Hitantsika tsara raha tena mandinika Baiboly ianao dia izy Baiboly hoe voninahitr'Andriamanitra ozy ny manafinjavatra. Fa voninahitrantsika olombelona ny mpanjaka ndraiky ny mamantajavatra. Dia anao zany raha mamaky Baiboly mila manana fatakarana anao. Zay hoe mila mivavaka tsara vao mamaky Baiboly. Mangataka tolotsaina avy amin'ny fanamasina vokoatra zay mahazo vohony. Fa hitoko anenao. Satria tsy mitovy amin'ny boky rehetrarehetra fa misy zava-miafinao, révélation miafina anatin'ity. Hitanao mahatonga anahy eto mahita zavatra tantaregnanao foana isan'andro omen'Andriamanitra révélation aza amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tainitoko anenao. Zay le izy. Hoe asa mihinana voa avy aminareo izy. Donc zany raha dika le hoe voa avy aminy tsy inona fa tenin'ny Satana. Raha nikoranany devoly. Azonao? Zay mahatonga anelo hevitritsika hoe tandremo ny zavatra henonao. Fa possible misy zavatra henonao io tenin'ny Satana. Misy ny olona sy nabavy karazan'olona. Efa na dia fa ampy fahalalana be ohatr'izao izy. Tsy enda mihaino radio izy. Dia na regny fô mila atao batisa intelo zay vao tafiditra an-danitra. Imagineo zany. Hoe le atao tamin'andro tsy izy.
Ary misy karazana zavatra zany, misy isan-karazany fampianarana regny nombre Dio. Araka ny esanao ohatran'ny maro. Ka raha tsy manana bagage spirituel ianao, dia mora solafako. Very amin'ny katesisme sy fitenenana zany. Dia raha vakinao ny Genesis 3:1, ozy hoe ary raha hitany Eva ozy fa ho tsara fihinana izany. Tsara fihinana. Halleluja. Azo mampaliana ako itsy raha. Tsy le azo zany no hitany Eva teto. Raha dininao le izy hoe ary raha hitany Eva ozy fa ho tsara fihinana ny azo. Tsy azo no hitany teto fa le tenin'ny Satana no hitany. Dia zay teny zay no nambarany Eva tany amin'ny Adamo. Hoe atsika ny ahoany misy raha itovizana amin'Janahary zany ny atsika io. Izy io manovana tonga matingory koa. Kely izy teniny ampita. Dia tenin'ireo koa dia mizany ataoko biso za koa mariny zay. Ataony Eva biso mamo zy Eva. Ny nonjareo zany raha nitenen'ny Satana. Fa tsy hoe nakapoma izy dia nitondrasany koa tsy malota bifa nikekerikely fa misisiny. Mabana. Andriamanitra tsy raha tsy fanahy be karan'izany ke namboly kakazo raiky ahafaty olombelona na ampanota olombelona. Tsy resaka azo fizika izy. Fa persona anankiray tsy izy fa Satana. Dia Satana rehefa izy voaroaka avy tany iny dia taty izy namanda. Azonareo izy taty izy namanda. Dia izy mirerieka foana mijery ino raha ndeha amboaboarana amin'ny ambony tany ety. Dia jerevany amin'izay io fa misy Adama, misy Eva. Dia raha itao zany misy erreur ndraiky moa i Adama loza amin'ny vazoka ndraiky zay ny Eva. Loza amin'ny mako baiboly isanandro miaraka amin'ny linety anazy karany aminazy. Rafa-kefa. Ka tamin'io mbola tsisy olo marobe tefo zareo rofo. Dia lasa mo ty Eva mboko n'olo nandeha dia reky disy magnatao anazy ribabasa. Halleluja. Zany fora regny Adama. Amen. Halleluja. Jesosy io, Kristy io. Fanamasina zany fora regny. Hainao nefa no viavy zany mbo misy mbo korokorana ny tsara gazakinao. Tsara zakinao zany mbo dedesin'ny Eva zany. Zany no matetika mbo mianarako antsika lehilahy. I vadinao misy fotoana izy mbo mipresara. Raha farina tena viavy mipresara. Atoroky secret. Korokorany zany. Tsy zany ny Adama fô mandongaly fa tsy mandongaly izy mitsanga dia mipetraka dia alleluia dia fiderana. Any andanitra, any andanitra no mizany mialaletaka tany. Dia tonga tany amin'izay ozy mantigoro fa tonga ka izy zany. Ina fantarana nafa fotoana nitohizany le resaka. Fantatra paozinay ma zany hoe fotoana zay sa fahelaka keto. Tohizany le resaka. Ero. Tamboky mantigoro viavy tsara be dia tsy fantatra e. Ozy mantigoro. Bona regny viavy tsara dia nanamatra. Mangkalek kanaba. Terus mantigoro. No, sisiria lah. Kau in Francia ini. Yang gue sendiri apa? Kenapa yang setelah ini? Lama kan mesti beli sekarang. Yes. I'm serious. I'm black now.
Izay le teneniko hoe atsika tridimensionnel misy fanahy, misy aina, misy fanahy. Fa tsy hoe anao zany andraminareo fivavahana foana raha ataoko. Misy fotoana kokoa mbo misy kibikiby. Kibika anao nianao kibika. Mas vet sang-sangin pastor, bigyan mo din. Hallelujah. Amen. Zay izy natratrany batiry azy. Donc zany tsy resaka nofo dia izy fa zava-pana. Zay rehefa ngeny John toko fahaeniny, andininy fatelo ambin'ny polo, John 6:63. Ozy Jesosy. Ao amin'ny John 6:63. Ino ozy akato? Vakitsika mihitsy. Mivaky toy izao manao hoe ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny zay lazaiko taminareo dia fanahy sy fiaina. Ilay tsara. Ny teny zay lazaiko taminareo dia fanahy. Donc zany ny teny rehetra misy fanahy miaraka aminazy ary misy fiaina miaraka aminazy. Ko satria teto devoly no niteny tamin'ny Adamo, dia lasa misy fanahy devoly sy fiainany devoly tafiditra tamin'ny Adamo. Zay natao mananjy boroka. Mbola verika hoe tandremo ny fiainonao ary tandremo ny zavatra teneninao. Fa ny nina zavatra henonao io misy fanahy miaraka aminazy ary misy fiainana miaraka aminazy. Ny nina zavatra teneniny vavanao misy fanahy miaraka aminazy ary misy fiainana miaraka aminazy. Io zany mila tandremana tsara. Tainy tompony. Ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany, andininy fatelo amby roapolo. Petera voalohany, toko voalohany, andininy fatelo amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, Petera voalohany, toko voalohany, andininy fatelo amby roapolo. 1 Petera 1:23. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lo, fa tamin'ny voa tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra. Teraka indray ianareo tsy tamin'ny voa mety ho lo. Or rehefa izy tary izy ny teny hoe aza mihinana ny voa avy aminy. Ianareo izy voa avy amin'ny resahana io tenin'ny devoly. Eto izy magnaprofo mihitsy hoe nateraka indray ianareo tsy tamin'ny voa mety ho lo, fa voa tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra. Donc zany ny teny dia tsy inona fa voa. Dia raha zavaina koa ty amin'ny Petera 1:23 tia, ny voa mety ho lo tenin'ny devoly. Fa tamin'ny voa tsy mety ho lo dia tenin'Andriamanitra. Tainy tompony eny. Zay le izy raha. Zay le hoe voa. Amin'ny teny grika le hoe voa amin'ny teny grika dia hoe sperme. Na hoe tsirinaina. Zay koa dikan'izy. Ka ny nabevoka ny Maria dia tsy inona fa le voa tsy mety ho lo, tenin'Andriamanitra. Asinareo io zany? Nisy tenin'Andriamanitra tonga tamin'ny Maria dia lasa bevoka izy. Tain'i Jesosy ianao. Mino fa azonao zany. Tafalantsika tsara agnaty fonao zany. Amen. Ny teny no misy fiainana. Anatina teny misy fiainana. Na io tenin'ny devoly, na io tenin'Andriamanitra. Misy fiainana anatiny. Raha vao tenin'ny devoly izy dia égal fiainan'ny devoly. Raha tenin'Andriamanitra égal fiainan'Andriamanitra. Anao ke miaino an'izany teny resako zany io, lasa misy fiainan'Andriamanitra miampita anao. Lasa misy fiainan'Andriamanitra mikasiky fiainananao io amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ary Jesosy dia nampitandrina mihitsy hoe tandremo izy ny fiainonareo. Aza mba raha jiaby io zany tandrinesinareo. Sany ke mahatonga na eto miforce antsika hoe rehefa mirama fivoriam-bava magnatonga ny ralazinao, magnatao tortily aminazy, ataovy agnaty telefôny, ataovy agnaty kartinao, ataovy agnaty rano, mba ireny no henonao. Na izy efa avy henonao ohatran'izao, avy ireny no henona, fa mbola mahazo révélation hafa ndraiky ianao mitandreny an'io koa.
tsy mahatovy na zany lasa nabavy izy tao miainy toroteny koa ary verimberiko mihitsy hoe nanambory tsara satria misy zavatra lazaiko anao eto reo tsy zavatra miprepareko avany raha ao fa voateny eto le izy dia za mbo mitandray mbo mahazo koa za izy satria tenin'Andriamanitra le izy iny tompony ianao dia ao Genesis 3:7 misy fotoana amizay Andriamanitra namotany hoe fa aiza moa ianao ry Adamo Genesis 3:7 izy aiza moa ianao ry Adamo dia raha hoan'ny olona tsy mahataka hoe fangady jamba Andriamanitra teo ka tsy nahita anazy tsy hitany ho azy takedraky olo zany Adamo zay mihitsy ny question amin'ny Genèse 3:9 ny tegna marina koa tsy nitroaka Adamo hoe nilefa dia tsy hita fa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adamo tafasaraka tamin'Andriamanitra no le fiainana niditra tao amin'ny Adamo fiainan'izy fiainan'ny devoly zany ravana mahatonga an'ireny olona mitady zavatra tsy mety mahita tsy mety tafarina mihitsy ny fiainana manao zavatra anankiray midofotra ny antony misy fiainana hafa tafiditra anatin'ilay olona zany le mahatonga antsika misy fotoana atao délivrance atao fanampahana ozona satria tsy fantatra ntsony hoe ino le tegna fiainana miasa anatinao amintsika miteny nendray tsy ntsony avin'olona délivrance zay mara tsy secte avao ndeso any dia volonao tanonany secte ao raha volaniny marina ke zay mbola atao sady tsiriny tainy tompony ianao nisy fiainana devoly dia zay mahatonga le John 10:10 hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra mono andringany fa za kosa Jesosy avy mba hanananareo fiainana sady hanananareo betabe ny fiainana anatinao no mamaritra ny natioranao zay le ilana le fivavahana amin'Andriamanitra zay le ilana anao miaino toroteny salan'izao satria lasa misy fiainan'Andriamanitra mikorina anatinao ny fiainana anatinao mamaritra ny natioranao ary zay ravana ny mampiavaka ny biby sy ny olona samby hafa ny fiainana agnatina biby ary hafa ny fiainana agnatina olona amen zay mahatonga ny Jesosy milaza koa ny John 8:42-43 ianareo izy dia taranaky ny devoly raha inareo John 8:42-43 taranaky Abrahama nefa ny olona reo ianareo izy dia avy amin'ny devoly raha inareo zay mahatonga atsika rehavana mila mitory filazantsara atsika tenenitsika ny olona fa tsara Jesosy miasa Andriamanitra satria misy olona tsy mahay an'izany everiny sasany hoe mitory filazantsara zany dia manity olana rabe nina kore ny ampanga zay vao iny koe de mba iny tsy matadidiana sotra Andriamanitra vity fitorana filazantsara amen tsy filazantsara zany fa fanamelohany fa ny filazantsara dia mila mafantarinao n'olo hoe hifiarana amin'Andriamanitra iravana Jesosy anao raha vao mamatoka any Jesosy ianao vonjeny ianao Jesosy avana afaka manasitra afaka mamomba olona fitorina filazantsara hoe zay zavatra tsara nataon'Andriamanitra nampafantarinao olona momomomlendanenda koa misy zany misy zany aiza mbo andeha filazantsara tainy tompony satria maro loatra ny olona lasa feno fiainan-devoly amin'ny fiainana ndana mba tenenin'ny olona manodidignareo hoe misy fanafarana ao izy io na isaka latsinainy mandeha misy délivrance am'izy io na isaka talata mandeha sy lakamisy alleluia satria ny olona am'izao miainy feon'ny Satana avito tamin'izay mbola ely zay misy ira zay andakoziny zay zay ka nambanao ifa andakoziny andakoziny ira tsy zay bitiny raha ifanaona zay ananabe oe andakoziny tsy zay mirabolan'ny raha amaraparaka azy mila fantatsika fa ny olona rehetrarehetra ravana dia mila n'Andriamanitra daholo na izoby mila n'Andriamanitra amen satria ny ilatsika n'Andriamanitra tsika izy taona vola
fa fiainana. Jereva dia wanao zenana tebe taluta nana tsena be de batana re markio fa tsamni vavano zena nunca calma no. Lisanga mwene na nambola na fa na nunca mane na assurance no. Il est fier. Je te vois vide na milliard. Zamna zanu musulmane na milliard fa tranquille. Mana asa tsara fa tranquille. Satria afa le fiainana mikorino anati. Itu panino. Haleluya. Misal manul na nyana tabe manangarena fa yunza kutiana fiena na demanda. Anzara no mtunda ni fiena ni mulja. Apa fanta nana kala bavani tinginfo. Haleluya. Amen. Amen. Itu panino. Ka mizanga bana. Si lavage de cerveau na fitabatabana na afaka magnova olona fa filazantsara. Jesosy reriany na afaka magnova olona. Amen. Vakio ny tantara fa nandefa safodrano Andriamanitra tamin'ny andron'ny Lota fa mbola misy ihany ny Lota. Nandefa afo avy tany an-danitra izy tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora vao may gidragidra ny olona. Nampalahelo an'Andriamanitra ny olona dia nanome lalàna izy tamin'ny andron'ny Mosesy vao maika nanota ny olona. Satria ny ota tsy zavatra fa corps vata. Zay ny ota. Idirevony Galatiana toko faharoa ambin'ny faharoapolo. Nalay Jesosy le otatsika ary niara-mampaminy mba hahafahanao mampiditra fiainana vaovao anatinao. Mila manana finoana ianao manomboka androany fa misy fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Fanontaniana apetrako manana ny Jesosy ve ianao? Satria zao Baiboly izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Alleluia. Hitanao ny piso zao, ny saka, na dia ampiaingonao betaky ny olona, tsy ho lasa olona mihitsy. Satria ny fiainanao anatiny ao dia fiainan-tsaka. Na dia ataona minus minute zay ataonao anarana miniminina. Ny piso dia piso mandrakizay. Ny zany tsy ny asa ataonao no afaka magnovanao fa ny finoanao ny fisiany fiainan'Andriamanitra ao anaty. Dedetsika moa rehefa mikofokofoka mba hanao an'izao hanao andriky fa ndana manomboka mino fa misy fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Manomboka androany tandremo ny zavatra inonao, tandremo ny zavatra teneninao fa misy fanahy anatin'izy ireny ary misy fiainana anatin'izy ireny. Amin'ny tany kely no lakaikinao mba nisy zavatra voaray ihany WC. Atao sezy. Ataonao isa ndraiky izy ny ali. Tahiny tompony ianao. Ndao tsika hitsangana ivavaka. Tikanao androany tena nanatra ny tagnanao anankiroa mihitsy amin'ny lanitra dia amerina vavaka atsika. Averenao amin'ny fandraisan-davitra sy fofy ianao tareta hoe ray io manatona anao za androany. Miantso anao aho eto amin'ity toerana ity. Mangataka ny herinao aho. Miositra avy aminao. Hidina ato anatin'ny fanahy. Resy lahatra Jesosy eo fa aonao rery misy fiainana. Atianao milaza fa za avy mba hanananareo fiainana. Raisiko androany ny fiainan'Andriamanitra. Raisiko ianao Jesosy eo ho tombosy mamonjy ny fiainana. Atianao milaza fa izay manana ny zanaka dia manana fiainana. Ka hitan'izany fiainan'Andriamanitra any aho amin'ny asa fivelomana, amin'ny fidiram-bola, amin'ny fahasalamana, amin'izay rehetra ataoko. Raisiko ny fiainan'Andriamanitra. Ao ka ho hisy fiainana vaovao milotsaka ato aminatiko ato. Manomboka androany tokoa. Ao ka ianao alova ny fiainana. Sy ho tonga teo aloha hitsoa ny fiainana. Fa ho lasa ny fiainana vaovao. Matoky a Jesosy fa hiatsara ny fiainana. Matoky a Jesosy fa hiova ny fiainana. Miasan'ny demônia rehetra ambaraky fa rano tsy manakira tao anatiko. Misaotra fanamasana. Manosoa tao anatiko. Misaotra tao anatiko.
fono fenoy hoe zarona ny ariva fanamasa oka hoe mba misy tantara vaovao am'izay ny fiaina lozako ny fiaina ratsy lozako hoe ny fahazara-dratsy lozako hoe zavatra namatitra fa manaiky anao any jesosy olo vaovao tanteraka manamkana misaotra anao zay jesosy dera anao zay misaotra anao zay midera anao makalaza anao Amen. Min venô fanandray fiainana anao teto ambany. Miteny zay lazaiko taminareo izy dia fanasy fiaina. Ho hitanao fa misy fiantraikany amin'ny tokantranonao any fahatongavanao teto. Misy fiantraikany amin'ny asa fivelomana. Misy fiantraikany amin'ny trosanao io. Misy fiantraikany amin'ny zavatra tadiavinao any amin'ny tenanao. Izay minao zany manaova mafy hoe Amen. Izay ry havana ny fotoanantsika teto.